Atrehana mavesatra androany amin'ny fiainany tsirairay avy. Ambarako amin'ny Satana androany sy ny anjelany rehetra eto fitoerana ity. Ambarako amin'ny fanaratsy rehetra androany fa fahavalo ambany tongotro ianareo no Jesosy Kristy. Ambarako androany fa resy ianareo agovahana ny fatorana rehetra. Izay gadra vy mipetraka rehetra androany amin'ny olon'Andriamanitra dia tapaka androany. Anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Teneniko io akaikinao tsy ankina pasitetika fa ankina amin'ny fanahin'Andriamanitra androany hoe. Raha afaka makatoloato zao kotoloantra dia fahabe. Mba tiako ianao androany tena miankina amin'ny fanahin'Andriamanitra fa tsy ankina amiko. Satria olombelona tahaka anao aho. Menina, iza ny mila fanafana fa nitsangavany tanana. Iza ny marary androany nitsangavany tanana. Iza ny fatorany fanamaloto nitsangavany tanana. Sasamenatra amin'izay fa ho afaka ianao androany. Manofo ratsy foana ianao fa tena tsapanao mihitsy hoe valany amiko io misy fanaratsy mamarotra anao. Tsangarobony ny tanana. Alleluia. Zay tonga eto androany dia tonga soa ianao eto amin'ny toeran'ny fahafahana satria eto ny fanahin'i Jesosy Kristy. Amen. Ho afaka ianao androany. Iza manana problème ao amin'ny fiainana tena tsy hitanao intsony izay atao, izy ianao tena blocage dia tsangavany tananao eny. Ilay rivotra izay nataon'Andriamanitra nampitsoka ary nampisokatra ranomasina mena ho tonga amin'ny fiainanao dia hampisokatra ranomasina mena ketreketra amin'ny fiainanao koa. Manomboka androany andresy ianao. Amen. Araka indray tenin'Andriamanitra antsika androany. Tahaka ny omaly dia hozaraiko roa ny afatra androany. Luka 10. Luka 10 andiny fa 17 hatramin'ny 20. Luka 10 andiny fa 17 hatramin'ny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fitopolona nivela tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na ny demoni aza dia manaiky anao manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho mahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka amin'ny menakana sy ny mainty dia sandresiny ny heretra nanany fahavalo ianareo fa tsisy hampanino anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasokatra ny an-danitra ny anaranareo. Lektika famandroany famakiana ny teny Luka 10 andiny fa 17 hatramin'ny 20. Ary ny fitopolona nivela tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demoni aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho mahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menakana sy ny mainty sy andresiny heretra nanany fahavalo ianareo ka tsisy hampanino anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasokatra ny an-danitra ny anaranareo. Ivavaka tsika tokoa. Jehovah Andriamanitra raha io, ny teny nambaran'i Jesosy dia feno fahefana, feno hery ary marina mandrakizay. Raha io ka mandray izany teny izany izay androany. Ny fanahinao ny masina izay mpampianatra ny tsirairay avy. Sokafanay sompandrenesanay, andrenesanay ny feonao. Sokafanay ny fonay, idira ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Androany tsika dia hanombokantsika amin'ny 20. Rehefa avy eo tsika hiditra amina délivrance, fanafana. Za milaza aminao izay mangetaheta ho afaka rehetra dia ho afaka izy androany. Ho afaka izy androany.
Ary zao tena ho afaka tanteraka satria baiboly milaza hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Misy karazan'olona zany eto zay zavatra mandato amin'ny fiainany tsy hitany tsony mandrakizay. Fa le izy manomboka mifototra. Mifototra dia izao mandiky faharoapolo. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifaly satria voasokatra ny an-danitra ny anaranareo. Resaka amin'ny olona tahaka io anaka Jesosy eto. Zay malala. Miresaky Jesosy amina olona spesialy eto. Tsy olona tsy pino no resahany. Tsy olona pino fotsiny koa no resahany. Fa raha mamaky tsara ianao dia naniraka 70 Jesosy aloha azy. Izany hoe 70 voafidy no resahan'i Jesosy eto. 70 mpianatra manaraka azy foana no resahan'i Jesosy eto. Izany hoe tsy pastera akory ary, fa tena hoe olona spesialy nanaraka an' Jesosy mihitsy. Ny olona nanodidina an' Jesosy dia misy olona mpijery fotsiny, spectateur. Misy olona izay tena nakamamy azy. Ankoatran'izay ndraiky akaikin'izay, misy ireo 70 mpianatry ny tompo. Ankoatran'ireo 70 indray, misy ireo 12 apôstôlin' Jesosy Kristy. Ankoatran'ireo apôstôlin' Jesosy Kristy, misy koa misy 3 rahalahy, dia iza Petera, dia Jona, dia Jakoba, izay olona tena akaikin'i Jesosy. Ka rehefa hiakatra eny an-tendrombohitra Jesosy hiova-tare, dia izy 3 rahalahy ireo nantsony. Ary ankoatran'izy 3 rahalahy misy akaiky an' Jesosy indrindra dia Jona ny anarany. Dia Jona. Fa ny resahan'i Jesosy eto tsy ilay olona tsotra, tsy ilay mpanaraka, tsy ilay spectateur, tsy ilay olona mahazatra, fa 70 izay nofidiana manokana ny resahan'i Jesosy eto. Ireo 70 ireo rehefa niverina feno fifaliana, niverina izy dia zao zavatra nolazainy hoe ay tompo, tena nandemoniary manaiky anay no ny anaranao e. Dia ozy izy Jesosy hoe nareo efa mety fahefana ianareo hanitsaka ny maiva sy ny menarana ny rehetra ananany fahavalo. Fa izao aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifaly ianareo satria voasokatra ny an-danitra ny anaranareo. Ka raha tsy anabavy zavatra marina zany dia izao, ilay fotom-pifaliana adin'ny olona manompo an'Andriamanitra matetika. Ny fototry ny fifaliana dia tsy ny fanompona. Ny fototry ny fifaliana dia tsy ny fahobiazana. Ny fototry ny fifaliana dia tsy hoe satria anatina fiangonana anankiray hoe fiangonan'ny finoana dia fototra fifaliana. Fa ny tena fototra fifaliana izay adin'ny olona matetika dia izao, voasokatra ny an-danitra ny anarany. Raha voadin'ny olona fa voasokatra ny an-danitra ny anarany dia manomboka iovalanana izy. Ka raha sy anabavy io, za be dia be mihitsy ny olona tsapako ankehitriny fa manomboka miovalanana. Ka raha sy anabavy io, isika manompo an'Andriamanitra, ny antony voalohany hanompontsika an'Andriamanitra dia nidirantsika ny lanitra. Ny antony voalohany arahantsika amin'Andriamanitra dia izao, satria voasokatra ny an-danitra ny anarantsika. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra nefa tsy voasokatra ny akoho ny anarany. Be dia be ny olona teo anaty fanompona fa niverin-dalana tsy any ny anarany. Fa ny hafatra voalohany zaraina amintsika androany dia izao, ny sarobidy indrindra ka raha sy anabavy dia izao. Ao an-danitra ao misy boky, teneniko ianao kaikanao misy boky ao e. Tsy baiboly ny ao an-danitra, tsisy baiboly ntsony any, tsy journal intime any, tsisy cahier any, tsisy an'izany any an-danitra. Fa ny boky ao an-danitra ao an-danitra ao dia misy boky anankiray fanoratana ny anara amin'ny olona izay miditra ny lanitra.
Zay ny voalohany indrindra. Ao an-danitra ao dia misy boky anankiray fanoratana ny anaran'ny olona izay miditra ny lanitra. Zay voasoratra ao ihany no miditra ny lanitra. Na inona ataonao be dia be ny olona ozy izy dia Jesosy hoe any aoriana any efa any aoriana any ozy izy. Dia isy olona ho tonga eto amiko dia ilaza hoe za efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao, za efa nitory ny anaranao, za efa nanasitran'olona tamin'ny anaranao, nefa hoy aho hoe tsy fantatra akory ianareo satria nahoana rehefa vakiana ny boky dia tsy ao ny anarana. Ho antsika ny afatra voalohany dia izao: assume hoe voasoratra ao an-danitra ny anaranao. Zay teboka voalohany indrindra. Fiteny foana ny fahaveriko ilay izy, tsy fitahinany voalohany indrindra, tsy fiadanany eto ambonin'ny tany voalohany indrindra, tsy rahalasika anabary, tsy mientony voalohany indrindra, fa ny voalohany indrindra tokony katsahan'ny olona dia ny fanoratana ny anarany ao an-danitra. Teniny kely akaikinao hoe izany tokony katsahantsika voalohany kay isan'andro dia tokony ataontsika izay azontsika antoka fa mbola voasoratra ny anarantsika. Ary raha mbola tsy voasoratra ny anarantsika dia tokony ataontsika izay ahatonga ny anarantsika ho voasoratra ao an-danitra. Sisy antony hanompoana ao an'Andriamanitra koa raha tsy voasoratra ao ny anaranao. Ifonako aminao be dia be tsika tonga eto mana délivrance, fa zavatra hafa no entin'ny tompo ato anaty voalohany hiteny aminao hoe teboka voalohany sorata eo anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Zay ny voalohany indrindra. Na hoe ianao aingana samiary eto ambonin'ny tany daholo, tsisy mijanona eto, tsisy nahazo visa de long séjour, visa long séjour ho fiteny, tsisy manana ny zamina ny ray eto ambonin'ny tany kalasika anabary, tsisy manana visa permanent, fa isika na voasoratra any an-danitra ny anarantsika na tsika tsy miditra any. Zay ny teboka voalohany. Te ilaza aminao hoe androany fa raika amby telopolo ny volana aprily androany martsa belezia amin'ny kristianina kalasika anabary nefa miveridavina. Tenanao antsy manokana na mpiara-miasa na iza na izy. Tsy hoe mpiara-miasa ianao dia voasoratra ny anaranao. Za isan'andro san'andro zavatra ray ny atahorako. Tena miteny aminao zavatra ray tena atahorako so ka manompo an'Andriamanitra ka tsy miditra ny lanitra. Tena atahorako zany kalasika anabary. Tena atahorako hoe za isan'andro san'andro mampiorakorako leto ditoerany ty mametra tanana manafaka manao délivrance sisy makeny ampovoanina lalakely kanjo tsy ontsony anarako. Fa ny zavatra fifaliana voalohany ny tokony assurentsika voalohany indrindra dia ny fanoratana ny anarantsika ao an-danitra. Amen. Amen. Za te antany androany, andaotsika androany anovatra ny anarantsika ao an-danitra. Ndaotsika samy anana antoka hoe voasoratra ny anarantsika ao. Na iza tonga eto androany miantoka voalohany dia izao: raha tsy voasoratra, raha tsy isy an'i Jesosy ianao, tsy voasoratra ao ny anaranao. Raha tsy mato anao Jesosy ka mitsangana mato anao, tsy voasoratra ao ny anaranao. Raha tsy manolo-tena ho an'i Jesosy ianao ary mibebaka amin'ny fahotanao, tsy voasoratra ao ny anaranao. Tsy voasoratra ao ny anaranao. Ary ny zavatra mampalahelo dia izao: ao an-danitra ao be dia be mihitsy ny olona ao anatina fiangonana izay veriny amin'ny izay tsy tonga any akory. Satria nahoana? Adino ilay fototra hoe ny anarana voasoratra ny an-danitra ny bebe indrindra. Amen. Fa antany ianao fitoana ianao izay nanompo an'Andriamanitra. Mba valio aho hoe aza teneny hoe be
fa fifotoana ianao izay niaraka tamin'Andriamanitra, fifotoana ianao izay nanao asa fanompoana, voasoratra ao an-danitra ve ny anaranao. Andaontsika hanoratra ny anarantsika ao an-danitra voalohany indrindra. Raha misy olona mila an' Jesosy te hanoratra ny anarany any an-danitra, dia akopio masonao dia teneno hoe Jesosy eo manantona anao ve androany. Teneno hoe Jesosy eo androany tena antoka hoe tafivotra ao an-danitra. Sotrano fapatiu penao androany pasarobe indrindra melohany zavatra rehetra dia ny anarako soratra androany Jesosy eo tia nanan'izany antoko izany Jesosy eo mandray ianao tompo sy mamonjy ny fiainana misy fahotana tsy ao fiainako Jesosy iranao mampianatra Jesosy eo soraty eo amin'ny boky ny lanitra iray ary aoka Jesosy eo voalohany ao amin'ny fiainako prioritaire ao amin'ny fiainako
Aleluia. Afaka mahazo ianao ianao ankehitriny. Dia fa tenenykely olo akaikinao hoe zany voalohany manomboka antoany.